amin'ny fifaliana lehibe indray rasana bavalala no ionana amintsika amin'ity androany ity tonga indray ny fotoana izay ifandraisantsika tonga indray ny fotoana izay ifampahirizantsika ka amin'ity androany ity raha hanomboka izao tontolo andro izao tsika dia tahaka ny mahazatra atombokontsika eo atombotry ny tompo zany eo atombokontsika miaraka amin'i Jesosy ity tontolo andro tsika ity ka manasanao ary amin'izao fotoana izao naiza toerana misy anao dia andaontsika hivavaka mety efa ny ambony fiara fitaterana ianao amin'izao fotoana izao mety efa ny ambony métro anaty train sy ny anaty fiara fitaterana taxi be sy ny sisa ireny mety mbola eo ambony fandriana ihany koa ianao mety efa any amin'ny toeram-piasana mihitsy ianao amin'izao fotoana izao ny ampitondrana tomobile eny dia manasanao hoe andaontsika hivavaka tsy voatery manakipy ny masonao ianao rehefa mivavaka fa ny mivavaka dia ny mifandray amin'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra miteny aminy ary mihaino azy ihany koa ka androany manentana anao hoe andaontsika hivavaka andaontsika hanorina tontolo andro eo amin'i Jesosy fa samy hafa mihitsy raha lasana bavamalaza ny tontolo andro elohavana vavaka zany sy ny tontolo andro mandeha amin'izao raha mandeha amin'izao anao dia afaka ho tonga ho azy amin'izao koa ny zavatra rehetrarehetra fa raha mivavaka ianao dia hoala amin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity ny tontolo andro izao andrafitra tontolo andro mahafinaritra manao izao vavaka izao ampitoetra an'izao tongotra ao ambony vatolampy amin'ity tontolo andro ity ka iorona tsara ianao tsy ho voahozongozona ianao tsy ho reraka ianao ary tsy enjery ianao amaky ten'Andriamanitra vetivety aminao fotsiny mialohan'ny hivavahantsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy 7:30 ka ny andininy fa 12 Exodosy 7:30 andininy fa 12 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy aroy Mosesy tamin'i Jehova indro fa ianao nilaza amiko hoe eto miakatra ity firenena ity ary ianao tsy mbola nampafantatra azy raha ianao miaraka amiko ka nefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa na amin'ny ery ambany zany misy fanazavana hoe mahalala ny anaranao tokoa dia kanefa ianao nilaza hoe mahalala anao tokoa ary efa nahita fiteo masoko koa ianao koa ankehitriny raha mahita fiteo masonao dia ampafantaro ny lalanao ahalalako anao mba ahitako fiteo masonao ary hevery fa olonao ity firenena ity dia hoy izy mitavako no andeha dia ameanao fitsarana zany hoe izaho mihitsy no hiaraka aminao dia ameanao fitsarana fa hoy Mosesy taminy raha tsy handeha nitavanao dia aza mitondra anay hiakatra aty fa inona nefa ny ahafantarana fa nahita fiteo masonao za sy ny olonao moa tsy aty amin'ny andehananao moa tsy andehananao miaraka aminay va dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izahay ary hoy Jehova tamin'i Mosesy izao zavatra nilazainao izao dia ataoko fa nahita fiteo masoko ianao ary mahalala anao tokoa aho teto zany dia rehefa handeha i Mosesy alomboka amin'izay dia lavitra andro Mosesy hitondra ny zanak'Israely ary fantatsika fa tao alohan'izay dia efa nisy fioaram-pefy sady nataon'ny zanak'Israely nanao ny omby lahy kely volamena sy sisa dia teto Mosesy rehefa handeha hitondra ny zanak'Israely amin'izay handeha ho ainy an-tany Kanana ary fantatry Mosesy fa tsy lalana vetivety zany fantatry Mosesy fa tsy lalana moro zany dia niteny tamin'ny Andriamanitra tena tsy afaky ny handeha iza ny hiaraka amiko fa tsy vitako rery ity iza ny hiaraka amiko fa tsy vitako rery ity lalan-tsarotra ity zao ny tenin'Andriamanitra nanao hoe 1:12 nitavako no andeha dia ameanao fitsarana aho zany hoe niteny Andriamanitra teto rehefa nanontany Mosesy hoe iza ny mba hiaraka amiko dia nomen'Andriamanitra tokizo aza matahotra ianao fa za mihitsy no hiaraka aminao androany mampahiry antsika koa amin'ity androany ity raha hiainga amakivaky an'izao tontolo andro izao ianao mety mitaitaina ianao mety malahelohelo ianao mety mampatahotra anao no avinao mety tsy sa mandeha ianao mijery ny lalana izay lalovan'ny olona anatin'ny ray andro fa za teteny aminao androany apetrao amin'i Jesosy ny fiainanao teteny hoe tompo miaraha ianao amiko raha androany ianao manapa-kevitra hiara-mandeha amin'Andriamanitra
dia io tontolo andronao io raha lasana vavimalala ho tontolo andro mahafinaritra io ho tontolo andro tanteraka io ho tontolo andro tsy ahitanao fahoriana tsy ahitanao zavatra afa-tsy fifaliana sy fitsarana ary fandresena ity tontolo andro an'ity ny ady akory tsy hoe voatery tsy andalo ady ianao fa ny miaraka amin'Andriamanitra dia zao na mandalo ady azy ianao dia mahery foana ianao ary na mandalo ady azy ianao dia tsy maintsy mivoaka mpandresy foana ianao ivavaka manokana akotsika amin'ity androany ity ho an'ny anabavy izay any Koety amin'izao fotoana izao izay voatazona eny amin'ny braon polisy nanomboka omaly misy telo vavy izy ireo mpikambana eto amin'ity groupe ity toeram-bavaka manokana azy ireo tsika dia matoky fa tsy misy zanak'Andriamanitra tsy misy mivavaka satria olo ireo dia efa mpivavaka any Koety sy any amin'ny toerana tahaka ireny dia zavatra efa mahazatra zany hoe vao mandeha ny an-dalana ianao ny papier anao confisquen'ny patron anao tsy misy papier anao dia voasambotry ny polisy ianao fa zao efa pitrangy zany zavatra zany fa ho hitan'ireo olona ireo manomboka izao fa zaza mivavaka ireo zaza ireo dia ho hitany ary ho hitantsika fa tsika hitondram-bavaka andreo ankizy ireo tsy maintsy mivoaka ireo tsy maintsy mahita voninahitr'Andriamanitra ireo naiza toerana misy atsika rehefa manapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra fotsiny tsika dia matoky fa tsy avelan'Andriamanitra rery zany tsy misy marombaka azy eo an-tanany ary zay rehetra efa novidiny tsy mba ho ariny ary fitiavana mandrakizay no nitiavana antsika ka hivavaka tsika rehefa avy eo ho an'izany ankizy zany satria hita fa tena mampitaitaina tokoa hatramin'ny omaly dia voatazona tany zareo ny anankiroa tsy mbola nandrenesam-baovao hatramin'izao ny anankiray andrenesam-baovao milaza manao hoe mbola tsisy mbola any foana izy hatramin'izao fa ny tanan'Andriamanitsika dia afaka mikasika ny fon'ny polisy any Koety ary afaka mampahita fitian'ireo zaza ireo tokontsika zany ary anton'izany ny anton'izao efapahantsika izao matiantokontsika raha mivavaka ohatr'izao nefa manana eritreritra hoe hitovy amin'ny mahazony olona mahazontsika fa tsika tsy maintsy tiretena amin'ny fomba hafa tsy maintsy mahita fiti amin'ny olona sika tsy maintsy miavaka tsika satria olona mivavaka nizaniza koa androany mandalo olana nizaniza koa andro zao fotoana izao mitolona ady za teteny aminao androany andao apetraka eo amin'i Jesosy io fiainantsika io andao apetraka eo amin'io ny olana amin'ny fiainantsika inge dia zao ndraintsika tsy manaiky mihitsy ny amin'ny an'io zato isan-jato fa tsika koa mba te hitatana kely ny fiainantsika tsika koa mba te hitondra an'io araka ny fombatsika za teteny aminao androany andao atolotritsika amin'i Jesosy io andao izy avelantsika hanapaka feno ao anatin'izao vavaka izao tena atolory azy mihitsy ny fonao manontolo dia ho hitanao hitantanany an'izany fiainany kelitsika izany ny sambo kelitsika izany fa ainy mitondra an'io mitantana an'io mitantana ny fiainan'ny olona no tena zavatra tsy manerina n'Andriamanitra indrindra dia ianao anisan'izany ka hivavatsika amin'izao fotoana izao naizanaiza toerana misy anao mimany ianao hifandray amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mimany ianao atsapan'izany kasika izany fa ny finoanao sahady dia efa tonga n'Andriamanitra hikasika anao manatin'izany vavaka izany vavakaritsika amin'izao fotoana izao Jesosy eo misaotra anao zay satria lehibe anao misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay misaotra anao zay Jesosy satria tonga reny fotoana ankehitriny tonga reny fotoana ankehitriny Jesosy dia tonga eto izay amin'izao fotoana izao hiantso ny anaranao amin'ny voninahitra anao hideranao Andriamanitra satria na dia izao tombonandro zao azy zay mifoha eo ambony fandriana zay mihiratra indray masonay dia manana fofinaina indray zay miaina indray zay dia fa zavatra tokony hisoranay anao mparivan'ny andro Andriamanitra satria zavatra lehibe dia lehibe zany aina vaovao zany lehibe dia lehibe Jesosy zany aina vaovao zany Jesosy malala ankehitriny zay Jesosy misaotra anao ankehitriny zay Jesosy mideranao ankehitriny zay Jesosy mametraka indray ny fiainanay eo ampelantananao amin'izao fotoana izao dia mametraka Jesosy eo mametraka amin'ity androany ity mametraka eto anatrianao zay androany mba anatrianao an'izao vavaka izao mametraka an'izao fiainanay izao zay eo ampelantananao o Jesosy malala nosesy tokoa dia tsy sanandeha sanandroso izy Jesosy sanandroso izy raha tsy miaraka aminao satria fantany fa miaraka aminao ny vahaolana miaraka aminao no ahitana hery miaraka aminao ny ahafahana tonga alleloia miaraka aminao ihany ny ahafahana tonga Jesosy any amin'ny tanjona irina
androany jesosy eo dia mametraka ny fiainanay zay eo ampelantananao androany jesosy eo dia mametraka ny fiainanay zay eo ampelantananao jesosy amin'izao anio zao mametraka izay amin'ity androany ity jesosy eo ny tananao mahery ny tanam-pahasoavanao jesosy malala hitaridalana anay indray ary mifanatrianao dia ho any amin'ny olona rehetra zay manatrika izao vavaka izao naizanaiza toerana misy olona manatrika izao vavaka izao jesosy na ny mivantana zany na ny olona rehefa mijery ny video rehefa vita zany dia mifanatrianao any kasika an'izany olona izany ho any amin'izany toerana izany ary ny fona izay kasianao eto androany dia ny fonindreo olo reo koa dia ho kasianao ao anatin'izany vavaka izany misaotra betsaka jesosy misaotra anao zay mideranao zay tompo satria tahaka ny nitsangana tamin'ny matindray zay tamin'ity androany ity rehefa natory tamin'ny alina iny misaotra anao zay jesosy satria tao anatin'ny alina tsy fantatra izy zavatra afaka nitranga tao satria tena natory zay ary tsy raha tonga tamin'iny ny mpanao ratsy tsisy n'inona azonay natao fa zavatra mahafinaritra anay jesosy ianao tsy matory tsy ny anjerinao tsy matory araka voalaza ny tenin'andriamanitra hoe tsy matory narendremana ny andriamanitry ny Israely dia ny andriamanitray tsy matory fa ny andriamanitray andro aman'alina dia mijery anay sy momba anay misaotra betsaka jesosy misaotra tompo misaotra fanamasinao misaotra anao satria migoka ny fahatsaranao andro aman'alina matory zay miadana mifo zay miadana hiatrika ny tontolo andro zay mity androany ity tsy amin'ny tahotra tsy amin'ny tebiteby jesosy eo ary na dia misy aza fanahina indraindray dia fantatra fa atolotra ianao ny fiainanay androany elohavana vavaka ny fiainanay androany dia tsy maintsy miova ny fiainanay androany tsy maintsy mivila ny lalanay androany na misy loza tokony hifanehatra aminay andriamanitra dia tsy hifanena aminay zany ny amin'izao vavaka izao satria ny tananao mahery amily ny lalan'ny olona tsirairay avy dia tantananay ianao satria anao dia mitantana anay amin'ny tanana kapana ny fahamarinanao ary amin'ity androany ity tsy atahotra ny loza izay tsy atahotra na inona na inona fa miaraka aminao misaotra betsaka jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fitahina soa misaotra ny amin'ny fitantananao anay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra andriamanitro ankehitriny jesosy malalo dia ny tananao mahery ny tanam-pahasoavanao jesosy zany no hitantana anay amin'ity androany ity matoky atompo matoky a jesosy eo matoky afa manana anjara lehibe ao aminao ndray ny tsirairay avy fantatra jesosy eo fa misy tantara hivadika vaovao indray eo amin'ny fiainanay jesosy fantatra jesosy fa misy tantara hivadika vaovao indray eo amin'ny fiainanay alleloia misaotra betsaka jesosy isy tantara vaovao hivadika indray eo amin'ny fiainanay amin'ity androany ity matoky a jesosy malalo fa pejy vaovao misokatra pejy vaovao mivadika indray izao fiainanay izao jesosy malalo matoky atompo malala matoky ny tananao mahery matoky ny tanam-pahasoavanao matoky anao atompo malalo matoky fa amin'ity androany ity dia amolavola fiainan'olona maro indray ianao matoky a jesosy fa amin'ity androany ity dia amolavola andrafitra fiainan'olona maro indray ianao am'izao fotoana zao misaotra betsaka jesosy misaotra anao zay satria manana ray manana zoky halleloia manana namana akaiky zay ifampitantanay aminay indray amin'ity tontolo andro ity hiatrika zavatra nge zay jesosy androany mety hiatrika zavatra mafy nge zay jesosy amin'ity androany ity mety hiatrika zavatra sarotra nge zay amin'ity androany ity fa ianao efa nampanantenanay sahady jesosy fa tsy afoina hasaraka anay ianao dia mino jesosy fa tsy misy na dia ray aza ho tafasaraka aminao amin'ity androany ity azao vavaka zay ataonay izao jesosy zao vavaka ataonay izao jesosy malalo dia efa zavatra fifandraisanay aminao efa fifandraisana aminao efa zavatra efa fiarahanay mandeha aminao azavelanao atahotra izay oka ny tsirairay avy amin'ity androany ity andray an'izany teninao zany manao hoe aza matahotra jesosy eo amin'ny alalan'izao vavaka izao dia isy fanamasina ny teny kasika ny fon'ny olona androany ny olona anaty tebiteby anaty fanahina anaty tahotra dia samy andray an'izany teny zany androany jesosy tsy manao hoe aza matahotra azavelanao matahotra izay jesosy azavelanao matahotra izay azavelanao mangorooro izay fa ataovy mahity izay jesosy eo tanana mahery mitantananay azavelanao zay matahotra azavelanao zay mangozoozo o jesosy malalo azavelanao zay matahotra na mangozoozo jesosy fa tafio ny herinao zay tafio ny herinao zay tafio ny voninahitrao zay mangataka aminao jesosy amin'ity androany ity amangy lisa mbatan'olo isa tokantrano ianao amin'izao fotoana izao dia ampitoetra fiadanana anatin'ny olona efa mitotototo ny olona amin'izao fotoana izao jesosy mitebiteby mitaitaina ny olona amin'izao fotoana izao nefa jesosy androany angatahana ianao amin'ny alalan'izao vavaka izao hamangy ny olona tsirairay avy jesosy dia tahaka ny ranonandro mihitsy nidinana ny fanatrianao amin'izao fotoana izao ny fanatrianao eo amin'ny fiainan'ireto olona ireto jesosy tahaka ny ranonandro mihitsy jesosy ka hamotony tany karakainy hamotony tany hay
misy olona am'izao fotoana zao maina ny ara-panahitry maina sy karakaina ny ara-panahitry fa amin'ny alalan'izao vavaka zao dia hidina ny ranonandonao ampamoto an'izany tany izany ka tonga nreto olona ireto jesosy zay nangatsika mifody nangatsika ny fony amin'ny fitiavana anao o jesosy efa tena mitsahatra tsy mitempo anao tsy ny fony zany olona izany fa androany jesosy amin'ny alalan'izao vavaka zao dia iverina reny fanatrianao iverina anatin'izany olona zany reny fitiavana anatrika anao ny fitiavana andeha miaraka aminao misaotra betsaka jesosy malala misaotra indrindra tompo mideranao zahay mankalaza anao zahay manome voninahitra ny anaranao zahay misaotra betsaka raha io misaotra betsaka tompo misaotra anao ny mifahasoavanao misaotra anao ny mifitantananao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra andriamanitro amin'ity androany ity jesosy niza manolotra ny tenany androany mety misy olona koa mbola vaovao amin'izao vavaka izao misy olona tena mbola vaovao amin'izao vavaka izao andriamanitro misy olona jesosy mbola tena hoe ao anatin'izao vavaka izao mihitsy ny jesosy zay vao manatrika an'izany androany izy ireo vao hanomboka metraka ny fiainany omperatananao zany mihitsy dia ho raisinao jesosy zany olona izany na zanaka adala na zanaka endry na efa tianao na mbola tsy tianao na efa vavaka na mbola vaovao amin'izany tontolo zany dia ho raisinao an-tanana jesosy io ho raisinao an-tanana zany olona izany dia ho tahinao ane zany olona izany jesosy ho tahinao amin'ny sandrinao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao ane jesosy izany olona izany androany jesosy meteza ianao androany meteza ianao hombanay meteza ianao hikarakaranay meteza ianao hitantananay amin'ity androany ity jesosy io meteza ianao hitantananay jesosy meteza indray ianao kasika ny fony olona tsirairay avy dia andray amin'ny tananay ianao ka hitaridalananay dia anova ny fonay anova ny fomba mampanao anay ny toetra ratsy rehetra andriamanitro dia ho esoronao tsy ho eny aminay fa ho ataonao zay olona araka ny fonao misaotra betsaka tompo tamin'iny omaly iny zay dia mideranao satria betsaka ny zavatra zay ny ainanay omaly taony nandalo fitahina matretrika misaotra jesosy tamin'ireo valim-babaka rehetra zay nomenao ny olona misaotra tamin'ireo fanasitranana zay nomenao ny olona misaotra tamin'ireo fifaliana zay naparitaka ao amin'ny olona tsirairay avy misaotra betsaka jesosy malala misaotra betsaka indrindra tompo malala mankasitraka sy mideranao zay andriamanitro manome voninahitra sy misaotra ny anaranao zay jesosy io manome voninahitra sy misaotra ny anaranao ary midera sy mankalaza ny anaranao lehibe andriamanitro amin'izao fotoana zao jesosy io amin'ity androany ity jesosy io dia mametraka izay ny fiainanay eo ambany fiainao mametraka izay ny fiainanay eo ambany fitantananao eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina jesosy no hiainganay androany jesosy ka sio zay androany jesosy alao zay hideranao ampianaromay mideranao zay ampianaromay matsiaro ny fahasoavana nraisina avy taminao jesosy atao azaveny misy manadino ny fitahina zay nraisina avy aminao reto olona rehetrarehetrareto jesosy fa ho tahinao amin'ny tananao mahery ho tahinao amin'ny tanam-pahasoavanao ane ny tsirairay avy dia ombanay ane ianao jesosy ombanay ane ianao tompo malala amin'ny zavatra rehetra zay ataonay dia ombanay hatrany ane ianao andriamanitro ombanay hatrany ane ianao jesosy malala mangatak'izay amin'ity androany ity jesosy io omaly tena renay mihitsy misy lanitra nisokatra teo fiainanay ninina fahombiazanay jesosy dia fantatray zany fa avy aminao fantatray jesosy fa ny fahombiazanay dia avy aminao ka ampianaro zay mahay mideranao zay tamin'ireo fitahina maro tamin'ireo valim-babaka rehetra izay voarenay taminao ary misaotranao ary mbola ankehitriny zay miteny eto anatrianao andriamanitro miaiky fa tsy nisy no ny herinay reny nanotanjakay fa noho ny fahasoavanao ka dia mankasitraka manome voninahitra ary dia mbola matoky foana zay jesosy mbola manatena foana zay jesosy fa mbola ho tantaninao any mitsaratsara kokoa hatrany izao fiainana izao ao koa jesosy ireo olona zay nandalo ady misaotranao zay satria na tena nandalo ady azy zay ho tsy raisy ny ady zay teny andalana na dia nisy olana ary teny amin'izay nalehanay dia tsy raraka izany olana zany zay no ny fahasoavanao misaotra betsaka jesosy misaotra betsaka misaotranao zay satria lehibe indrindra ianao misaotranao satria tena tsara ianao misaotranao satria mendrika ho deraina ianao misaotra betsaka jesosy ny amin'ny zavatra rehetra misaotra betsaka jesosy ny amin'ny fitahinao misaotra betsaka jesosy ny amin'ny zavatra rehetra zay nataonao eo amin'ny fiainanay ankehitriny zay jesosy malala raha mametraka izao fiainanay izao zay dia mametraka an'izao eo ampelantananao ankehitriny jesosy malala ny fiainanay dia atolotray eo ambany fiahinao androany jesosy nizaniza reraka dia ho atanjahanao reo amin'ity androany ity nizaniza manana fanahina dia ho ataonao manam-panantenany zany olo zany ataonao manam-ponono zany olo zany amin'ity androany ity jesosy zay mametraka ny fiainanay mihitsy eo ampelantananao ary dia androany jesosy mankasitraka anao zay fa raha tafajoro ohatr'izao zay na nandalo laforme rehatra fo ary zay tamin'iny omaly iny dia niaraka taminay foana ianao niaraka taminay
na manakaiky foana zay na anatin'ny ady na tao anatin'ny fitahiny mpamonjy mora azo amin'ny andro faoreny ianao ary tao anatin'ny ady zay nalovana hoe de tsy rery zay misaotra betsaka anao zay tompo malala amreto ankizy zay any Koety am'izao fotoana zao zay voasambotry ny polisy misaotra Jesosy eo fa ny zavatra rehetra tsanga de misy antony avokoa o Jesosy tsy tratran'ny polisy olo reo katapotra ny fiainany o Jesosy eo fa ao anatin'izany ianao nisy lalana hosokafanao ao anatin'izany Andriamanitra eo misy zavatra tianao hatongavana de misaotra anao sahady zay misaotra ny amin'ny zavatra zay ataonao ianao mahafantatra Andriamanitra ianao mahafantatra inona ny antony zao ianao mahafantatra inona ny tokony atao anatin'izao fa ny akatahako aminao Jesosy azarinao reo olona reo fantatro fa eo an-tananao reo tsy misy marombaka an'ireo da io izy tena mirahavavy zay voatazon'ny polisy any Koety am'izao fotoana zao o jereo koa zay rehetra miatrika olana am'izao fotoana zao ao ny miatrika olana ara-bola Jesosy ao miatrika olana ara-pitiavana Jesosy ao miatrika olana amin'ny asa zay tsy manana asa olana ara-piarahamonina Jesosy eo olana ara-pitiavana Jesosy eo mangataka aminao androandry azarinao reo olona reo matoky a Jesosy eo fa niza am'izao fotoana zao manatrika izao vavaka zao kamindro Jesosy eo de fantatro Jesosy eo fa andray an-tanana ny fiainana zany olona zany ianao tsika rehetrarehetra zay mivavaka am'izao fotoana zao teneny fotsiny androany hoe tompo atolotra anao zato isanjato ny fiainako oka ianao anapaka eo amin'ny fiainako fa raha Jesosy manapaka eo amin'ny fiainantsika tsy resy anady zany tsika raha Jesosy mitazona ny fiainantsika raha lasana bavan'ady tsy milatsaka dalana sy mivotsitra ny ampelantanany zany tsika androany teteny amintsika androany fa Andriamanitra de afaka hijery manokana ny fiainanao androany apetrao aminy ny fiainanao apetrao aminy fanahinao apetrao aminy fanantenanao de mino azy androany fa tsy misy zavatra zay tsy hainy atao Jesosy io hijery manokana an'ireo olona reo ianao fantatro fa am'izao fotoana zao de mamangy any amin'ny komisaria any Koety any ianao ary tsy any Koety any fa naiza misy malagasy tratrany zavatra ohatra zany Jesosy io jereo manokana zany olona izany any olona rehetra tany lavitra Jesosy zay mandalo ady de ho jereninao ary nizaniza ihany koa tsy niady tany lavitra any fa na ny olona any Madagasikara za mandalo ady misy olona nge Jesosy any Madagasikara fa takany any amponja foana any takany any tany lavitra foana ihany manrery tsy misy ninino ampelantanany fa mangataka aminao androany oka ianao hiditra eo amin'ny fiainany fa ny olona rehetra zay tsy manana ninina Jesosy eo fa manana anao de manana ny zavatra rehetra fa ny olona rehetra zay manana ny zavatra rehetra nefa tsy misy anao de takany tsy manana na inona na ino zay de sambatra zay manana anao faly zay manana anao arena sy fanananay ianao tehirizy atao ponay ny fitiavana anao Andriamanitra ary hifikitra aminao zahay ary tany mafy zay Jesosy eo mba tsy hasaraka aminao fa eo akaikinao ihany misy fifaliana eo akaikinao ihany misy fahasambarana ary de am'izao fotoana zao Jesosy matoky sy mino zay fa raha mitondra mbavaka zay eto de misy valimbavaka any amin'ny toerana rehetra any am'izao fotoana zao Jesosy misy valimbavaka mamangy ny sambatan'olona isaky ny olana de misy valimbavaka tonona an'izany o Jesosy fantatra fa mbola tsy mitsanga akory zao olana zao de efa voaforonao sady ny vahaolana misaotra anao zay Jesosy malala misaotra anao satria ho tsapany reto ankizy reto fa ho afany manompo sy ny tsy manompo anao satria misy lalana tianao hatongavanao de tsy hitondra fahafatesana tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana Andriamanitra tsy hitondra n'izy ireo any efa fahambalaka fa hitondra azy ireo any amin'ny voninahitra kosa Andriamanitra satria efa tananao no mitantana azy ireo de fantatra fa tsy hanary na teny ray aminay na teny madinika indrindra aminay azy ianao misaotra Jesosy ataovy aty anatinay foana zany toky zany asafiranao miana aty anatin'ny fonay zany toky ato anatinay zany fa Andriamanitra tsy manary mandrakizay ianao ary ndray mpimaso ihany ny fatezeranao fa mandrakizay ny famondraponao Andriamanitra de amindra fo amin'ny tsirairay avy ianao amindra fo aminay rehetrarehetrareto ianao fa tsisy nanao ny marina zay reto na de ray azy tsy nisy nanao ny marina zay reto Jesosy na de ray azy mangataka aminao zay am'izao fotoana zao Jesosy oka ny tananao mahery ny tananao mahery oba lay tsirairay avy de irotsaka takany ando avy any an-danitra ny famondraponao ny fahasoavanao amoto ny tsirairay avy amoto ny tokatraminay amoto ny fonay amoto ny fanahinay amoto ny asanay o Jesosy malalo oka ho fitosana amin'ny fanatrianao zany avokoa na ny ara-pahasalamanay na ny ara-bolanay o Jesosy na ny ara-tsainay na ny ara-pananay Andriamanitra de ho fotosanao an'izany ranonando ny fanatrianao zany misaotra Jesosy io ny am'ireo zavatra rehetra zay asenao tonga eo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy am'ireo zavatra zay hitantananao anay na reto koa zay Jesosy io irahanao mandeha any amin'ny tany zay tsy fantatray akory
taka ny tenenana ny abrahama miala amin'ny tanyny rainao sy ny reninao dia mandeha any ny toerana zay tondrako anao fa tonga anao firenena lehibe a jesosy io misy amin'ny arety koa dia tratran'izany amin'izao fotoana izao misy amin'ny arety koa andehany amin'ny toerana tsy fantatra misy amin'ny arety koa amin'izao fotoana izao voatendrinao andehany amin'ny toerana zay tsy mbola fantatra akory fa zay anaiky taka ny abrahama anaiky no atao lehibe zay anaiky no tantanana zay ka ho atao tonga lehibe dia matoky zay jesosy amin'ity androany ity fa ninninona lalana ho alehanay sy ho diavinay dia tsotra fotsiny zanak'andriamanitra izay misaotra betsaka raha io misaotra betsaka tompo misaotra ny amin'ny fahasoavana misaotra ny amin'ny fitantananao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra andriamanitro zay ny ataonao eo amin'ny fiainanay ankehitriny andriamanitro ankehitriny zay dia mametraka zany fiainanay zany eo ambany fiainao indray jesosy io amin'ity androany ity jesosy oka ny anjelinao mahery hitoby manodidina anay oka ny anjelinao mahery hitantana anay iray amin'izao anio izao oka ny anjelinao mahery hitantana ny fiainanay tsirairay avy na midipidinina na miaka-piakarana izahay dia tsotra ihany mitantana sy momba anay ianao miazona anay ny tananao andriamanitra alleloia ka tsisy ampatahotra ny esotro anatin'ny olona mihitsy ny fanahiny androany jesosy ho fatiandrika izay raha nivavaka teto ihany ohatr'izao efa mbola anam-panahiny fa ataovy tsy manam-panahiny zay ataovy tena feno an'izany hoe any anatiny any feno toky alleloia feno toky fa manana anao androany jesosy apetraka eo ambany fiainao ny tontolo andro zay holalovanay tsy mora ny zavatra holalovanay androany nefa jesosy amin'ny zavatra mafy mihitsy ny ahitana efa manana andriamanitra mahery zay ninninona fisafotofoton'ny ranomasina jesosy dia tsotra ihany manana andriamanitra afaka hitainy amin'ny ranomasina ary afaka hinon'ny ranomasina jesosy io miaraka aminao le mandreny feo hatrany amin'ny olona any am-pasina mandreny feo anao ka androany ny olanay sy ny adinay dia andreny feo anao jesosy malala fa zay dia hifikitra aminao lalana zay dia zanak'andriamanitra izahay amin'ny fotoana rehetra izay mpivavaka na mety ny ataonay mpivavaka izahay na tsy mety ny ataonay mpivavaka izahay na fantatra ny zavatra hitranga mpivavaka izahay na mistery aminay ny ampisonay dia mpivavaka foana izay misaotra anao jesosy ny amin'ny fitarianao andretolona rehetra misaotra ny amin'ny etaeta sy omenao ny olona tsirairay avy jesosy efa tena misy olona amin'izao fotoana izao manana etaeta mihitsy anao manana etaeta anao tanteraka mihitsy isaoranay ny anaranao anie zany jesosy isaoranay ny anaranao anie zany jesosy isaoranay anao zany zavatra rehetra zay ataonao zany ankehitriny jesosy dia iankiny eo tratranao zay anao taka ny jaona zay mpianatrao izay na dia amin'ny andro fisakafoanana azy dia miankina eo tratranao miankina aminao foana amin'ny fotoana rehetra zay jesosy tsy mahavita teny zay jesosy tena tsy mahavita teny zay tsy mahavita teny zay na amin'ny lafiny rehetra fa tena ilanay anao ny fiainanay ka dia metezy ianao jesosy metezy ianao anay iankina eo tratranao fa eo misy ny fitsarana eo misy ny fifaliana eo misy ny fahasambaranay andriamanitro alleloia dia ampianaro zahay tsy saraka aminao na roviana ta io manokana jesosy ny olona androany amin'ny asa mandraraha da io manokana jesosy ny olona androany misy olona androany hiatrika fanadinana jesosy omby an'izany olona izany ianao misy olona jesosy hiatrika fitsarana fantatra fa hosolo vavan'izany olona izany ianao misy olona jesosy hiatrika fifindratrana dia anampy an'izany olona izany ianao misy olona jesosy hiatrika zavatra maro androany zavatra fantatra dia izao tsy irery zay fa fantatra fa mijoro eo akaikinay ianao fantatra fa hisolo vavana indray ianao androany fantatra jesosy fa hiaro anay indray ianao androany ny fiadiana rehetra zay voafolona melezana ray dia tsy misy ambinina satria arovanao amin'ny rano zay oka ny rano hifafany amin'ny tokantrano rehetra zay mandeha an'izao fandarana zao oka ny rano hifafany amin'ny fon'ny olona rehetra zay meno an'izao fandarana zao jesosy fa zany rano zany hifafy aty aminay anarona anay ka atonga anay andriamanitro atonga anay jesosy ho tsara fiarovana atonga anay ho akaikinao bebe kokoa ary zany rano zany dia ataorany fahavalo ka taka ny manda manodidina anay zany taka ny fefy manodidina anay ka niza manatrika an'izao vavaka izao amin'ny anaranao jesosy dia ho voadidina zany rano zany ka hanana fiarovana ao anatina toerana misy fiarovana ao anatina manda tsy azo hidirany fahavalo ao ambony vatolamy tsy azo ozongozoniny fahavalo fa olona mijoro olona mahery olona tena vonona avokoa misaotra betsaka jesosy malala izy rehetra marary amin'izao fotoana izao atsangano zany olona zany jesosy sitrano zany olona zany na inona aretina jesosy tsy mbola nisy ny aretina zay voasoratra hoe tsy hainao mamahazy fa ny aretina rehetra dia hainao sitranona jesosy ny olana rehetra dia hainao vahana ny problème rehetra dia hainao mampisavana zany jesosy malala amin'ity androany ity amin'ny totra-bavaka ny olona rehetra zay ao anaty ady
izay anaty olana izay ao anatina zany hoe problème maro isan-karazana zany mangataka eto anatrianao Jesosy amin'ity androany ity tafio ny herinao zay azavelanao zay ho resy azavelanao zay ho ketraka azavelanao zay alemilemy fa atan'izao zay Jesosy tsy arefa nitenitena ny Gideona hoe inona moa zay zaveny anao an'izany zavatra rehetra zany dia raha mijery ny tenanay tokoa zay Jesosy manalo ka mieritreritra ny zavatra zay hoatrehanay amin'ity androany ity raha mieritreritra fotsiny aza hoe ny programanao eo amin'ny fiainanay dia ohatrany mieritreritra foana zay hoe zay izao ve dia mba hotoky amin'izany fa Jesosy eo metoky zay ataovy matoky zay fa tsy izahay fa ianao no miaraka aminay ninina fombiazany amin'ity androany ity zao zany dia efa atolotray anao ny fandresena atolotray amin'ny anaranao Jesosy io ny fandresena fantatray fa ianao zao ianao Jesosy io no ombanay fantatray Jesosy io fa ianao hitantana anay fantatray Jesosy io fa omba sy tantana hikarakaranay ianao amin'izao fotoana zao misaotra betsaka tompo malahy misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao anay misaotra anao satria renay mihitsy Jesosy fa tsy irery zay fa ao anatin'izany hoe fanatrianao zany misaotra indrindra tompo malahy misaotra indrindra Jesosy io fa ny ampitsonay na ny avadika ny rehefa avy eo tsisy mazava aminay fa mistera aminay avokoa fa ny zavatra fantatray dia zao tsy mbola mitantana olona anankiray ianao ka hitantana an'izany ho very tsy mbola mitantana olona anankiray ianao ka hitondra zany any amin'ny toerana zay tsy fantatra na ianao ala tsy fantatra ny lalana kobana Jesosy io fa na dia mandalo tany hevitra sy tany ay na dia mandalo toerana ngazana tsy fantatra tsony zay hoe aiza ny lalana tokony ane ianao le manisy lalana eny tany hevitra Jesosy ianao le mamorona lalana eny ampovoan'ny tany ay rehetrarehetra ianao le mampiboiboky aloha rano any amin'ny tany tsy misy rano Jesosy malano dia fantatro fa tsy anam-panahin zay ny amin'ny hoavinay matoky zay Jesosy fa na inona zavatra mitrango amin'ny fiainanay dia lalana hatongavanay ny amin'ny tsaratsara kokoa satria ianao le Andriamanitra tsy mitsinjo afa-tsy zay mahasoa ny fiainanay dia matoky anao zay misaotra betsaka Jesosy misaotra anao koa ankehitriny afaka mitondra-bavaka amin'ny firenena Jesosy ny firenena malagasy Jesosy izay tena anatina lalina tanteraka amin'izao fotoana zao anatina lavaka mangitsokitsoka tanteraka amin'izao fotoana zao mahantra indrindra amin'ny firenena maneran-tany Jesosy Madagasikara mangataka aminao zay androany fantatro Jesosy io fa azonao atao misy zavatra mbola azonao atao fantatro Jesosy io fa mbola misy zavatra azonao atao amin'izao fotoana zao zay mangataka eto anatrianao Jesosy tafio ny herinao zay amin'izao fotoana zao zay Jesosy mangataka eto anatrianao fa nigio ny herinao zay Jesosy io amin'ity androany ity teo ka ny tanam-pahasoavanao hikasika anay amin'ity androany ity Jesosy ninona Jesosy malahy zavatra zay tahaka izany ho lalovanay dia amin'ity androany ity Jesosy tena hoe vangio malagasy taio malagasy Jesosy malalo na dia anatin'izany olanay zany aza atao mbola manana fo mahay mivavaka foana atao mbola manam-ponona misy olona amin'izao fotoana zao Jesosy efa miravoravo tanana mitady anariny finondry manoloana ny amafin'ny fiainana manoloana ny insécurité manoloana ny zavatra maro isan-karazany fa za mangataka aminao amin'ity androany ity Jesosy ataovy manana etaeta hitady anao avokoa ny olona rehetra dia ataovy matoky anao zahay ataovy manana an'izany hoe toky any anatinay zany zay Jesosy fa tsy ho arianao mandrak'izay matoky atompo amin'ity androany ity fa ny anjerinao mahery dia hitombo manodidina anay matoky Jesosy amin'ity androany ity fa ny anjerinao mahery sy ny tanam-pahasoavanao dia omba sy hitantana anay avokoa matoky Jesosy io fa amin'ity androany ity dia misy zavatra ho maninao indray ho an'ny malagasy anomboka misy zavatra ho tsara misy zavatra tena ho arovanao androany mety misy loza be tokony hitranga any jerena Jesosy reto loza-pifamoivozana zay mitranga loza maro isan-karazany tena mahatsiravina fa androany Jesosy dia mangataka aminao zay hirotsaka any Madagasikara ny ranao ny fiarovanao Jesosy io dia amin'ity androany ity Jesosy ho arovanao amin'ny loza ny olona ho arovanao amin'ny asan'ny maizina Jesosy fa ny maizina izay mitady toeranao dia hidiran'ilay mazava kosa le mazava dia mamirapiratra dia ianao oka ny fanatrianao hidinao Madagasikara oka Jesosy hisoranay anao ireo fiangonana rehetra ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay ampiasainao mitondra fifohazam-panao amin'ny malagasy mampitombonao any Jesosy nisan'ny olona mivavaka fa amin'ny alalan'ny fifavahana amin'ny alalan'ny fifiarana aminao ihany ny ampivasy ampilamina ny fiainanay ka dia taio reto olona reto Jesosy anariny Andriamanikafa anariny fahotana Jesosy fa hitodika aminao fa raha mitodika aminao zay amin'ity androany ity raha mitodika aminao ny malagasy raha androany iray Jesosy mametraka ny fiainana eo am-pelantananao ny malagasy dia hisy lalana mahafinaritra ho diavina ray amin'ity androany ity ka ho tantala mahafinaritra
ho fiainana mahafinaritra miainan'ny olona amin'ity androany ity. Zany ny fanerenay Jesosy mba ho lavitry ny firotorontolo, ho lavitry ny alahelo sy ny tahotra, ho lavitry ny ato maro isan-karazany, fa mba hiaina fiadanana, mba hiaina fitsarana, mba hiaina zava-mahafinaritra. Zany mba fanerenay. Zareo koa ny malagasy any ivelany rehetrarehetra Jesosy io. Jereo manokana Jesosy reo any amin'ny tany arabo, reo anabavy sy rahalahy zay miasa any amin'ny tany arabo zay tena anatina fijaliana. Jesosy zay mangataka aminao ho jerenao akaiky ny fiainan'ireto ankizy ireto. Raha voatery tsy maintsy ody izy ireo Jesosy ho andeha hitady vola enina andehanan'ireo tany Jesosy, dia mba hivimbina ny fitahinao izy ireo andeha ody. Raha misy mbola tafajanona dia omeo patron mahafinaritra izy ireo, omeo patron mandoha vola, ary dia ho arovanao amin'ny fanavaka vahambolon-koditra, ho arovanao amin'ny famonoana isan-karazany, ho arovanao amin'ny fijaliana isan-karazany Andriamanitro, fa ho tahinao amin'ny sandronao mahery. Misaotra Jesosy niza ny andafy aty mila ravinahitra. O Jesosy malalo dia ho tahinao ny asan'ny tananay, ho ataonao mahavokatra ny asan'ny tananay Andriamanitro, dia mankasitraka anao zahady izahay. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity androany ity. Betsaka ange Jesosy ny zavatra zay tsy voalaza, betsaka ange Jesosy ny zavatra zay tokony mbola ho teneninay, ary napariva ny andro zay mbola manana zavatra ho teneninanao foana eto androany. Mbola mila tolotra anao mihitsy aminay manontolo, mila eteo anatrehanao ny adinay manontolo ny enta mavesatra rehetra rehefa ny fotoana manapetra. Fa zao Andriamanitro hoe nao reriny tsy manapetra, ary ianao lefa nitenanao hoe na dia tsy mangatakary izahay dia hisaotra anao sady takany efa nomena. Ninona tsy voalazanay teto androany Jesosy dia fantatro fa ianao mahalala sy mahafantatra ny mahasoanay. Dia apetrako ampelantananao zany, fa ianao ilay Andriamanitra manao mihoatra ny tsy nangatanay betsaka indrindra koa ataonao eo amin'ny fiainanay amin'ity androany ity. Dia matoky anao zay Jesosy fa na iza natrika zao vavaka zao dia ahery. Iza niaraka taminay teto dia hitraka, iza Jesosy tena niaraka taminay nanompo anao teto androany, dia ho avahanao zay tsirairay avy, ataonao miavaka indray ny tontolo andronay ho voninahitry ny anananao rery any. Mankasitraka anao zay Tompo malala, mankasitraka satria amin'ity androany ity dia fantatra fa tsy andeha irery hitsoraparapako anatin'ny maizina izay, fa ianao lefa nilony tongotra sy fanazavana ny lalanay, ary ianao Andriamanitro ilay kitana fitarikandro, ianao Jesosy ilay kitana fitarikandronay, any amin'izay rehetra alehanao no alehanay. Ianao nitaridalina netaka ny tarehan'ny andro avy sy ny andro rahoana ny zanak'Israely rehefa nandeha teny tany efitra sy nalala zay tokony alehany. Dia ataovy mahay mibanjina anao foana zay, ataovy mahay manaraka dianao foana zay, fa zay hitondranao anay dia ho ekenay amin'ny fifaliana. Misaotra betsaka Jesosy mankasitraka Tompo malalo, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ny fandaminanao ny programa sy ny asa rehetra zay ho atao androany. Fantatro fa ho lavorary sady. Misaotra Jesosy Alleluia, amen. Dia misaotra antsika rehetra indray naharitra ny amin'izao fandaharana zao. Matoky fa nampahery anao izany vavaka zay ny rahantsika izany androany. Dia manome fotoana anao indray rapitso isa-maraina tahaka izao isaky ny amin'ny enora ora eto Frantsa moa zany. Afaka kelikely moa dia iovy io lery io lasa adiny indray dia karahantsika sy ny Madagasikara amin'izao fotoana zao any Madagasikara amin'ny valolatsaka fefany aty aminay amin'ny fitolatsaka fefa. Dia aorianao zany ivadika adiny roa hitantsika ihany ny andaminana an'izay. Dia mametraka ny ireo mandram-piona mirary soa antsika rehetrarehetra ny tany lavitra rehetra any maneran-tany, dia meno foana ny akiradio fa hira ampahery anao isaky ny adiny tetsika mitoloteny foana eto Mahereza, miaraba ny anabavy aina any Allemagne, miaraba antsika rehetrarehetra ry Angela Marie, ry Tina Riveson, ry anabavavy Matosy izay rehetra hita teo mankasitraka antsika ny amin'ny fianotsika zao fandarana zao. Kopatanina ho antsika ny Madagasikara, kopatanina ho antsika ny Koweït, Arabie Saoudite, Maroc, Belgique sy ny sisa any Île de la Réunion, ny Maurice. Dia Mahereza daholo tsy rery ianao androany miaraka aminao ny akiradio aza miala amin'ny akiradio dia aza miala amin'ny Jesosy indrindrindrindra. Dia Mahereza fa natokana eo anoloanao, fa natotra eo anoloanao ny fahavalonao mpandresy ianao. Dia rapitso indray raha mbola tsy tonga Jesosy eny amin'ny rahoan'anitra, aza dino ny fotoanantsika isaky ny amin'ny folo ralina ora eto Frantsa, fotoana ahafahantsika miara mivavaka mifampahery fitsory vavolombelona mihaino tenin'Andriamanitra. Dia sy natanandrozy ho voninahitra Andriamanitra.